Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia sy tafiditra ao anatin'ny fahefan'ny tribunal administratif ny fanapa-kevitra mikasika ny famerenana ireo délégué efatry ny compagnie Air Madagascar amin'ny asany. Naneny heviny mikasika izay indrindra ry Radora Barlala sy ny namany. Tsy mitombina ny fangatahana famerenana iasa na réintégration nataon'ireo délégué syndical efatry ny compagnie mpitaterana Air Madagascar ary tsy anaty fahefan'ny tribunal administratif raha teo ny mandray fanapahan-kevitra mikasika izany raha ny fanambarana izay navoakan'ny fitantanana ny compagnie. Ny didim-pitsarana nefa dia manambara fa mijanona ho mpiasa eo anivon'ny compagnie Air Madagascar Andriamatoa Isany Radra Barlala, Rakotomanga Augustin, Rabel Feizour sy Ramparsan Josué. Manoloana izay indrindra dia nanambara Radra Barlala fa fanjakana tandalana ny eto Madagasikara ary tokony ho hajaina ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Ny hetsika na ny sitina izay nataon'izy ireo dia mbola mitohy. Ankoatra ny olon-tsotra dia nahitana mpanao politika ihany koa teny an-toerana. Izay manokana aloha dia tsy misaotra an'izareo izay rehetra tonga manohana izay tsy afaka hanavaka na iza na iza. Ny tale général ny Air Madagascar Andriamatoa Gilles Filiatro dia tazana nivoaka ny fobe toeran'ny Air Madagascar Analakely fa tsy mety ny resaka tamin'ny mpampalala vaovao.